ministeranareo nareo dia mieritreritra ny antson'ny tompo anareo dia azonareo tonga dia omena tsodrano ny mpiara-miasa, tsofinareo rano ny fiangonana, tsofinareo rano ny olona izay hiara-iasa aminareo dia eritrereto ny possibilité ao amin'Andriamanitra, eritrereto hoe inona zavatra mety ho vita an'Andriamanitra amin'ireo olona ireo, dia eritrereto hoe ahoana rehefa tanteraka tokoa zany, dia averimberena ao an-tsaina hoe ahoana no ataon'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany, ahoana no ataon'Andriamanitra, inona ny teny omen'Andriamanitra mba hampifamatoranao hoe zay ny inoka, ty teny ty no ampiasain'Andriamanitra, dia efa manomboka hitanao hoe zao no ataon'Andriamanitra, zao ny teny omen'Andriamanitra, dia zao ny zavatra ho hitako, zao ny zavatra hiainako, zao ny zavatra miandry anahy, avy amin'ny fanamasina daholo zany, fa miainga makasary an-tsaina, tsika miainga hoe makasary an-tsaina hoe zao ny zavatra tiako atongavana, dia Andriamanitra mpamorona hira, mpamorona sary misy endrika, ianao koa afaka tonga dia mi-imagine azy, afaka tonga dia mi-se projeté ao anatin'izany, maka ny tenin'Andriamanitra ampifamatorana amin'ny finoana, fixenao, manao focus, dia manao méditation, dia mivavaka, dia ahita ny fisian'izay ety ambony tany. Hala
azonareo tonga dia ampiasaina miaraka amin'ny irandrijanasolaibe reny anareo ireo azonareo ampiasaina amin'ny fiangonana zany namezan'ny tompo anazy teny faharatsika miara ampiasana amin'ny fanatreana an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiorenana maro amin'Andriamanitra. Bitsika ny fanana. Afatra. Niteny tamiko izy, niteny taminao koa, niteny tamiko isan'andro, nananatra izay mafo, niteny sy niary ny aiko tsy hidina ho any an-davaka, niteny apody indray ny saiko mba hifona sy hivavaka. Niteny mba hampiala amin'izay lalan-dratsiko, nanala sy nisintona tao anaty nofiratsiko. Niteny tamiko izy, tao anaty tsindrimandriko, niteny amoramora ka nanangana ny sandriko. Tao analina manginy, mbitsika tanaty sofiko, nananatra tanaty nofiko. Nefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany, dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao am-pandriana. Joba 7:4 sy 5.
miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Miarabantsika tsirairay avy zay manaraka ny onjam-peon'ny Fiotazantsoa am'izao takariva mahafinaritra izao ary fotoana ifanomezana ny zoma alina amin'ny 7 ora ny amin'ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra zay iarahantsika amin'ny Dada Randrenatoandro Jean Joseph zay filompanorona ny fiangonana FPVM izany telo mianadahy zay no manolotra ny fandarana eto raha lanjato ny Rina Randremapiadana mazava ho azy pasteur Miora Randrenasolo ny anabavy Miranto Natasa zay telo menadahy zany no ampiaina izao fandarana zao ho aminao any amin'ny isa tokantrano eny savaranando moa tamin'ny herinandro fa ny amin'ny anio zany de hitondra hevitra somary mafonjafonja kokoa atao anatin'ity fandarana ity arakaraka ny taratasy sy ny SMS zay alefanareo amin'ny alalan'ny hoe nofo zay azonareo avy any. Miarabanao pasteur Miora Randrenasolo. Miarabanao Njatony Rina Randremapiadana Miranto Natasara Jaonary Maefa faly miona amitsika indray amin'ny alalan'ny feo any tokantrano any ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amitsika tsiraray avy manjoy tsy tapaka izao onjam-peo zao ary ny amin'ny androany moa efa ny fanarahantsika fa anatanteraka izao fandarana izao ary ny isaky ny zoma azadino zay isaky ny zoma ary mba anasana ianao ety am-piandohana mba ho asao koa ireo fianakaviana ireo namana izay tokony iaino an'izao fandarana zao fa ahasoa de ahasoa ny fiainam-panahintsika mihitsy ny fanarana an'izao fandarana manokana hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra izao miarabanao Miranto Natasha. Ya miarabany pasteur Miora izay namana ao anatin'izao fandarana izao miaraba ihany koa ny Ralanjato izay sady mikirakira ny lafiny teknika ao ary miaraba ny Dada Randrenatoandro izay tena tompony izao fandarana izao ihany koa amin'izao zomala izao ary tena tsara indrindra sy tsy adino miarabana rehetrarehetra ny tokantrano any izay tsy misaraka amin'izao 5 teboka enina izao. Miarabanao Dada. Dia miarabantsika rehetrarehetra miaino manaraka an'izao dikany nofy izao satria hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra ary satria moa araka ny voalazan'ny soratra masina dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery may mandika ny nofy ka dia ivavaka alohantsika afantarantsika izay tena sitrapon'Andriamanitra vavakasika voninahitra aneo anao Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay Andriamanitra rehetra mpamonjy anay rehetra nefa koa dia tompony fahefana rehetra na ny any an-danitra ny any ety an-tany ianao izay nahary anay olombelona dia te hametraka anay to amin'ity tany ity tsy handehandeha foana na ho babangona foana ny fiainanay fa tsiaro fa misy Andriamanitra izay mitaridalana anay manitsidika anay ary mananatra anay mba hahazahoanay ilay tena fiainana mandrakizay ka dia mangataka ianao izay ilay Andriamanitra manana ny fanahy masina mahay mandika ny nofy indrindra araka ny teninao no mba ho hanendika an'izao vahoaka marobe miainonay izao ny anaranao Jesosy no angatahako izany amen. Eny ary misaotra ny Dada isika ny amin'izay vavaka izay melohany tena hidirantsika ao anatin'ny izao fandarana izao satria inona dia inona fa tena tsy indrindona loatra isika dia andolontsika anaraka an'ity hira anankiray ity mba ho fampahirizanao tsika rehetra ihany koa.
trano natao tahanana tamitanana maloto olatsakao anaty alahelo zay mandro otika zavaboary mety maty banga
tavaverina eto amin'ny plateau isika ry sorana be dabe zany artiste zay nitondra antsika tao anatin'iny hira iny ary de iroso avy hatrany angambantsika njatony rina Miranto Natasha dada Randrenatoandro ny amin'izao fampianarana izao satria ny amin'ny ety amin'ny voalohany aloha de tsara ny fampianarana tsy tena hiverina ao anatin'le hoe naona sinaona ny antsony tompo aminao fa azontsika atao indrindra fa ho antsika zay tsy malala satria nisy ny fanotana ny bokiny hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra de voarakitra antsoratra ao zany ny tena teo hoe ny antsipriany fa ny amin'ny androandroany de misy fampianarana fototra hoentin'ny dada hanokafana an'izany mba isariana ny saitsika any amin'ny tapany faharondratsika de miditra ao amin'ny fandikana ireto nofy zay naterintsika ireto. Dia voalohany indrindra aloha ry havana tsy hoe zao tsika voa hiresaka momba ny nofy zany fa raha ny vahoaka rehetra de manofy daholo raha mbola olombelona koa de samy manofy daholo saingy ny mahafantatra ny dikany de samy mitabataba eo daholo de mandika ao daholo zay rehetra milaza fa mahafantatra ny hevitry ny nofy ny manokana moa de fa tsisy tsy nanontany an'izany hoe taiza moa ianao nianatra an'izany faculté de taiza de théologie taiza no nianaranao an'izany ry vahoaka maro be na amin'ny teny pirenena samihafa de nametraka fanontaniana zany tamiko de hoy za taminy hoe izaho de tsy nianatra zany momba ny nofy zany sady tsy nisy nampianatra an'izany satria zavatra tena tsy haiko mihitsy zany fa izao ny fomba nety nampafantaran'Andriamanitra an'izany fony mbola zaza kely tena mbola zaza mihitsy ny aho any amin'ny eo amin'ny 10 taona eo de manofona de misy miteny ohatra hitanao ve ozy ny voalavo iny fanompoany ny papango iny de lasa ny sidina ny ambony de ambony iny de za hoe tsy fantatro de misy miteny ao amin'ny nofoko hoe zao ny dikan'izany mbola isy ihany olona entiny devoly mandeha ny amin'ny maizimaizina tahaka ny voalavo ndray andro any izy isy afarany zany de ho pohany devoly izy de ho lasany ny vatany de ho lasany koa ny fanahany zany rehetrarehetra zany de misy ohatr'izany foana sanandro de zay hoe tsy fantatro ny dikan'izany de misy miteny isanandro indray tsy fantatro ny dikan'izany de misy miteny foana isaky ny alina de tonga ny fotoana tamin'ny 1975 hitanareo zany ao amin'le boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra tany nampafantaran'Andriamanitra hoe ny antony azahoanao ny hevitra za Andriamanitra de zany nampianarako anao ahafantatra ny dikan'ny nofy fony mbola zaza ianao nefa nampafantariko an'izany nampidiriko ao anatin'ny lohanao sy ny ati-dohanao zany de amin'izao andro zay anaovanao amin'izay ny asako zao anasitrana sy hitondra fiangonana zao de izaho ny teny aminao izaho ny resaka aminao ary izaho nanoro lalana anao amin'izay rehetra tsy takatra ny sainao zany ozy tenenako anao tamin'ny nofy ka ny nofy ozy no itenenako anao amin'ny alina de ninona resanao amiko amin'ny nofy amin'ny alina de ao anatin'ny lohako ohatra misy boaty tonga de misokatra de iny milaza aminao hoe zao ny dikan'izay zay ny dikan'izao ary ny amtoandro kosa ozy amin'ny fotoana zay mbola resaka tsara ianao mamaolana tsara ianao de raiso andray ny baiboly ozy de sokafy de zay hitany masonao voalohany io na voatendry ny tananao voalohany io zay ozy no ilazao amin'ny olona rehetrarehetra ary sarotra no mandray zay sitrapon'Andriamanitra zay amin'ny alalan'ny teny zay vakiana ao anaty baiboly iny raha tsy manana fahazarana
tsara mihitsy ianao mandinika ny soratra masina dia sahiraneo mihitsy ianao raha tsy efa zatra an'izany tahaka ny olona efa milalao soratra masina na mandinika soratra masina matetika ka dia araka ny teniko teo be fonombola kely ary zay na manao baolina kely ihany ary zay ka manofy ilay ankizy dia efa lazaiko izy hoe zao ny dikany tamin'izay nanala CPR fa iny dia efa niteny tamin'ilay olona hoe zao n'izy ianareo ny ray aman-dreniny ho afaka CPA reto zanaka ao anakiroa reto marina ve marina zany voaka ny CPA afaka daholo dia tahaka an'izany na BPC tahaka an'izany ny bac fa ny anankiray tao amin'ny BPC dia nanofy zaho izy nanofy le zokiny nahita bararata lava be tonga hatrany amin'ny volana ary ny anankiray kosa ozy fohy kely dia tonga dia nitolefika dia maty dia ozy mantsin'le ray aman-dreniny hoe ity zokiny ity dia ho atafita amin'ny fianarana rehetrarehetra hatrany amin'ny université sy ny faratampony ambony zay le tonga hatrany amin'ny volana ary ty zandrinao ty kosa dia tsy mbola vita kory ny BPC dia maty tomany le ray aman-dreniny tamin'izany hoe inona ary ty lazainao ty kanjo tokoa tsy noana tsoro zay tsy noana tsontsay raha tsy tany amin'ny taona efa pastera taon-dravoangy fivavahana 20 taona taty aoriana fa samy antitra dolo ny ray aman-dreny dia niona aiza zao ranona le zokiny pastera araka ny teninao izy dia tafita hatrany amin'ny université amin'ny faratampony izy dia mpampianatra amin'ny université izy zao ary eza ho le zandriny ozy araka ny teninao voatonona mihitsy ny anarany eo ambaravarana anala BPC dia teo izy no nenjera safotra dia nentina tany amin'ny hôpitaly dia maty ary natahotra dododolo ny fianakaviana tamin'izany hoe aza mba miaino ny rangahy io fa masombava loatra io zay ny tantarako hoe momba an'io ka dia araka ny tenina lazaiko anareo zany miaino azo misy olona hoe miteny amin'ny of'Andriamanitra mamaky boky koa miteny amin'ny of'Andriamanitra fa tsy mitovy mihitsy ny dikany amin'ireny lazain'ny olona reny dia tsy hoe manakina olona na hoe manatsara ny tenako tsy zany mihitsy fa mila fitandremana araka ny teny ao amin'ny bokin'ny Job 7:30 dia misy ny andininy 14 ka hatramin'ny 19. Job 7:30 andininy 14 ka hatramin'ny 19 ny hojerentsika izany ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 14 kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany io zany dia tena fanambarana mezinezina mihitsy hoe itenenan'Andriamanitra fanao ray na roa nefa tsy tandreman'ny olombelona ary mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy zany ohatran'izy mikikika foana manory lalana nefa tsy misy manaraka zany lalan'izany ary io no mahatonga ny fahotana isan-karazany satria tsy miaino ny feon'Andriamanitra isika dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory izy reniko ampandrina dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tomboka sy ny fananarany azy io zany ny nofy zany dia vita tomboka se mihitsy fa io ny entin'Andriamanitra ananatra ny olona tsirairay avy fa mahafisofina ny olona dia tsy mety mandray ny afatr'Andriamanitra. Indiny 17 mba hampiala ny olona amin'ny fanony le fanao ratsy mihitsy zany tsy misy olombelona mihitsy mahova ny fanao ratsy ny olombelona ny fanafody angamba mety misy ihany hoe manjary leo tsy tia sigara tsy tia toka tsy tia paraka angambany mety isy fomba ihany hitan'ny dokotera fa ny mahomby tsara indrindra dia ny feon'Andriamanitra sy ny fananaran'Andriamanitra ampiala azy amin'ny freriana
de miaro ny fanany tsidinany andavaka ary nay mba tsy von'ny fiadina miaro ny fanahintsika tsy hoany amin'ny afo be de miaro ny aintsika mba tsy matimaty foana ny fahavalo zany re tompo kosa ny andiny manaraka mbola hojerena fa izay nisany izay tenenan'Andriamanitra amin'ny nofy ary ny asa antsika andavanandro rehetrarehetra io na mpianatra zany de tenenan'Andriamanitra amin'ny nofy hoe ity no ianaranao mafimafy kokoa na matematika io na ny teny malagasy fotsiny ary ny sasany miome hoe malagasy zay fa manana 16-17/20 any ampianarana ka nohona mbola itenenan'i Jesosy koa fa hoe mianara mafy amin'ny malagasy fa tsy afaka amin'io ianao de mikakakaka ny olona kakakaka fotsiny eo izy manesoeso an'Andriamanitra eo poka mifanadinana zéro ny malagasiny fa maninona ny zéro tenina tsisy fantatro zay nolazaina tao na iray ara fa teny natandroy ny natao fantaniana tandroy valiny tsy maintsy valina amin'ny teny tandroy zéro hitanao zay vao fantatro dada ve zany de amin'ny sisa de amin'ny taona manaraka indray de hoy ny tompo hoe ty fizika ity indray ianaranao mafy zany mahatamana ny mpianatra manaraka an'izany torohevitra avy amin'ny nofo zany ao ny mpiasa be dehibe mihitsy ny mpiasa ny manontany amin'izany hoe inona koa mo ilana zany asa zany ohatra fotsiny anao zao mianatra vitanao mihitsy ny hatrany amin'ny ny lisansa zay zao nitako farany izy mivadina vita daholo 7 taona nefany tsy nahita asa na ny lahy na ny vavy 4,000 afarany de Jesosy miteny taminy hoe ny nilako anao ty amin'ity tany ty de niandry ganagana mialatsiny aminao zany zanako zany zay nahazo n'izany zavatra zany fa lazaiko anao mihitsiny fa de alahelo tomany zany ny tena hoe teny ratsy isany tsy mivoaka ny vavany hoe ka inona fotsiny zany no antony ny anarana nandritra ny 4 taona nefa de iandry ganagana izao tam'izany fotoana zany efa ela be zay efa mihoatra ny 10-20 taona kory azy angamba lasa izay de za mbola nammy azy hoe ty misy 16,000 francs tam'izany fotoana zany satria 4,000 francs ny ganagana anankiray tam'izany 4x4 16,000 francs omeko anareo de hoy za hoe iny ara Jesosy iny ampitomboy fa noho izy nianatra de aino atao de anao foie gras zany ny dikany fa zao tsika miteny zao izy renao ny teny tamin'ny télévision isan-karazany fa nanana trano be zany nanana fiara be zany efa manana espace be dehibe zany zay vao gagy izy menakavy andray zany lalan'Andriamanitra tsy takatra ny saina ka izay na ina na mpianatra iny na mpiasa iny na hatramin'ny vady aza de maro be ny olona nahita na ataon'ny tompo hoe tsy mety aminao vady io melahy ranomaso zany ranona indray no mety aminao fa any orinany vao fantatro fa io fa tanteraka le ranona mahavariana ny olo zany zay ny tiako lazaina aminareo am'izao taona zao fotoana ny miteny amin'ny nofy Andriamanitra zao no itenenako zany aminareo mba atombona tsara ny finoanao fa zao teny lazainy dada Randraina Toandreo de tena ala-pilazany tsara marina fa misy ny tenin'ny devoly nofy avy amin'ny devoly tena marina zany raha manonofy anao hoe vonohy tsatony atsy dadanao na mamanao na zandranao mpamon'olona teny devoly zay na misy miteny aminao koa manao hoe aza mianatra tsony ianao fa tsy ilaina ny fianarana de devoly zay satria tsy milaza ninninina izy hoe ina ny antony tsy nana azy fa ny anadala ny sainao fotsiny ny ampiemotra anao fotsiny hoe aza miresadresaka nyzany nofo zany anao fa tsisy dikany io ary eo ny Jeremia be dehibe misoratra masina hoe mpaminany zay milasa nofo lainga be dehibe zany ao bokin'ny Jeremia
de iny izy milaza nofolangina ny eritreriny ataony be dehibe ny fahalalany ataony be dehibe zay sady takatry ny sainy lazainy fa sitrapon'Andriamanitra zay le mpaminany manofolangy fa ny anjarantsika kosa de manaraka de iaino mo de falybe aho raha manaraka ny teny tompo anao tahaka ny fombanay FPVM manontolo fa za raha miteny zany ho an'zay hafa finoana hafa ka tsy mahafantatra an'izany fomba ny FPVM zany fa ny FPVM rehetra manerana ny tany raha ny pasteur na ny hiditra-piomana fotsiny aza de ny tompo miteny aminy amin'ny nofo hoe ianao mianatra mpiandry rehefa aveo ndray izy raha mianatra pasteur ianao mianatra pasteur ary rehefa aveo am'izay vita pasteur de miteny izy hoe ianao any lavitra be tonenina amin'ny toerana rehetrarehetra tsy maintsy andehananao fa zay nanaraka an'izany any roborobo dododoly fiangonana entina zay le tomboka angambany misy fantanina kely dada angambany entiko anampiana kely an'izay hoe ohatrany ahoana indray le misy ihany koa mantsy le hoe rehefa reraka de nofo ohatra ohatrany ahoana ny sarisariny zay le hoe rehefa reraka zay ka misy nofy ohatra ianao zao raha manofy eo am-pandriny ianao manofy ianao zany latsaka anaty rano zay fotsiny raha ohatra izy ka hoe latsaka anaty rano de latsaka tao anao rendrika eo mihitsiny maty eo de afo zay misy dikany fa raha ianao ohatra hoe latsaka anaty rano fotsiny tsy de taitra nefa le rano marivo kely ekotsy ianao zay le body fotsinao zany ny anjera amin'ny tany de miboridana eo ambony fandriny ianao de mangatsika ianao de zay mahatonga an'izay nofo zay na nanofoko ianao hoe nanetsika voalavo iny nisy voalavo iny tamin'ny andro atoandro de aveo ny akaran'le voalavo le tongotrao de nitsahanao le voalavo de verina amin'ny nofonao iny de mikikika anao miverina aminao le nofo hoe aiza le voalavo teo aiza le voalavo no le sainao be loatra efa makany am'le matahotra voalavo de miverina amin'ny nofo le izy eny ary izay ngamba ny miranto Natasha aloha ny atao karazana hoe fampidirana kely fa anaraka hira anankiray tsika de miditra amin'ny tapany faharoa aorinan'izay Manalo nyamtunda
Ya isaorantsika rahalanjato tao anatin'izay hira mahafinaritra izay anomboka amin'izay tsika pasteur Miora rahalanjato amaky ireto taratasy izay nalefan'ny olona ireto zany hoe ilay nofy misy ihany koa ny any anatin'ny Facebook misy ny any anatin'ny SMS izay nalefanareo tsara foana nefa no mampafantatra pasteur Miora sy rahalanjato hoe misy nofo anao manokana foana indray manko so dia malahelo tsika ny trano tsy mivakinareo le anay fa ohatrin'le eny ambony altara ihany hoe misy tena tsy afaka olazaina eto satria tsy maintsy anao manokana dia ny tsara miantsona manantona mivantana ny birao andray aman-dreny ny sika ihany koa satria ny nofo zany dia hovakiana ato amin'ny radio manomboka izao mahatsara ny amin'ilay fanompo-pivavahana ihany koa zany mba tsy dia mahalava kokoa angambany fa ny mba hangatahanay zany dia mba ataovy tsara aloha ny soratra ny faharoa dia mba asivo numéro telefona sy ny anaranao eo satria izy ity manko ny rehefa apita amin'ny dadarandrena tonga andro ray aman-dreny dia misy fanontaniana mety ilaina marikidiny dia apetraka dia tenenina eo mba atsonaina hoe ahoana misy fanontaniana apetrana eo dia asira anaranao aza matahotra fa atao hoe confident tena hoe miafina tsy ambaratelo ny ananao dia rehefa ao anatin'ny nofo koa ao anatin'le manoratra ihany koa tsika aza manonona anaran'olona anaram-piangonana na zavatra fa tsy dia tsara izy satria reny zany raha ohatra misy andreny dia ataony ndao ary anomboka ny nofy voalohantsika Natasha. Bonjour dada, izao ilay nofy tokony ho tamin'ny 3 ora maraina teo eo na nofy nandoha be za karazana loto ohatran'ny fako be dia be hono no nivoaka avy tao anatiko naharitra hely io zanandoha io dia ny farany nisy ohatran'ny tady lava be dia nosotomina nivoaka tao ny jaly kely mihitsy za vao afaka tao ny ilay izy taitra ao avy eo dia tena henko hoe narary ny tendako ohatran'ireny avy nandoha reny mihitsy dia ny fo hainga anao nivavaka sy nandroaka dia voly avy eo nanamasina rano dia nosotroko ny farany avy eo nakateny ao dia ny salamo 139:13 no teny azoko misaotra dada misaotra tsika rehetra ny amin'izany dia fa miteny meloha aloha araka ny voalaza teo raha ohatra ka hoe tena anao manokana tena anao manokana ilay izy misy zavatra tsy azo tenenina dia tsy ho teny mihitsy ny ako satria anao manokana zany dia tsara ny mihoana fa raha ohatra ka mety mahasoany be sy ny maro dia miteny zany nofinao zany aloha zany no atao hoe voany voakanina ianao ary hitanao tsara fa le hanina no haninao zany misy misavy dia iny misavy iny no hohaninao iny tafiditra anatin'ny vavanao amin'ny alalan'ny sakafo dia ao anatin'ny kibonao izy zao dia asehon'Andriamanitra anao mihitsy raha tsy roahanao dia voly io dia mitombo ny kibonao dia vaky dia mifarany fahafatesana dia asehony anao mihitsy izy zany fa hoe io le izy fa mivohitra be avy eo amin'ny kibonao dia iny fa misy sotonanao azy dia afaka le izy fa tsaroano fa marary iny le vavaka tsy maintsy mivavaka mihitsy aingana daingana anao reo fa voany voakanina fa raha tsy zany dia manomboka mafy be ohatrany vato kibonao io dia mifara mifahafatesana iny asehon'Andriamanitra anao amin'izay ny fomba fanalana azy roahana devoly ianao ampisotrona ny rano Jesosy ianao dia hatramin'ny tapa-jinga na eraky ny zinga aza dia afaka 10 minitra ianao na 10 minitra dia
loarana amin'izay ny ao anaty vavanao de mandoy ianao de mivoaka amin'iny daholo jerona aseko anareo daholo a karazana voakanina mivoaka amin'ny alalan'izany fanaovana rano amasinina zany ho ny rano Jesosy le mahery de ny sotro an'iny izy zao avy no efa mivoaka ny sasany a henakisoa manta anankidefatra angeza be io henakisoa tetitetehina bolongany be manta izy mivoaka avy any a miaraka amin'ny tsaramaso maina manta zany hoe io olona io zany a de voan'ny voakanina tamin'ny alalan'ny finanana henakisoa sy tsaramaso masaka de voan'le voakanina ianao a de manjary mata izy a na ny tsaramaso na ny henakisoa de matin'io anao satria tsy mety levona io ka manoro hevitra anao Andriamanitra hoe alana amin'ny alala mivavaka sy ny rano efa no amasinina de mandoy ianao de zay de afaka. Tsara tokoa manamarika aloha fa tsy misy karazana formule ny nofy a mety hoe rehefa ohatr'izao de tsy maintsy ohatr'izao a fa misy dikany araka ny zavatra mitranga de tsara foantsika no aretana hoe alao a manoratra de ahafahana mivantana izany a zato indrindra andre mampiadana. Toizako ihany lay famakina n'lay nofy zay tonga eto am-pelantanana moa zany a zao no vakiny ty dada de ianao no mamaly azy zao dada na nofy hoe nipetraka teo amin'ny premier étage a de nahitanao nikotrana kely teo nahita ny dada nikotrana kely hony izy zany de nome aho hoe inona ary ty ataony dady ty tampoka teo de tsy hita ianao gaga avy eo nanantona ianao a nanao akanjo fotsy pastoral de nipetraka teo akaikiko de noraisinao tamin'ny tananao roa ny tanako de nojereko tsara ianao de hoy aho hoe izay zaho ty ve mba hanantonanao paster hoy aho tany an-tsaiko tany an-tsainy zany hoy zany ny teniny tany an-tsainy de nojereko ianao nitsikitsiky be de niteny hoe aza malahelo tsony ianao a fa efa eto ane za de noraisiko ny tananao de nataoko teo an-tratrako de nitomany mafy aho mariko fa marary nify be zaho sady mivonto de ny asana isan'andro tamin'ny rano Jesosy de sitrana sady afaka lay mivonto tsy nihinana fanafody mihitsy aho fa hoy aho hoe sitranao Jesosy fa tsy manam-bola handehanana dokotera aho zay no vakin'le nofon'le olona paster. Mazava tsara zany tompoko zao aloha raha isaky zay mahita ianareo amin'ny nofy na za na pastera na iraka hafa na mipasteranareo any zay misy anareo ny ampiangonana rehetra any rehefa mitondra fivavahana raha va manao le akanjo masina izy robe pastoral zany na inona rehefa mahita azy ianareo ao anaty nofy de tsy le olombelona tsony io tsy zahara andre natoandro na i pastera rana na pastera mura na iza tsy izy tsony io fa efa Jesosy mihitsy ao anatin'io akanjo masina io de satria hitanao manao gym ino miteny aminao hoe ianao zay mahita manofy mahita aminao gym ny miteny aminao hoe mba mandehana tongotra tahaka ny dada ohatra am'izao mikotrana satria zaho de tsy maintsy mandeha tongotra za diabetika raha teo de tereny Jesosy tsy maintsy mandeha tongotra atsasakadiny isaky ny arivo tsy miazakazaka fa mandeha tongotra tsotra isan'andro de mananatra anao izy ianao zay mahita io manova oatra zao io Jesosy mihitsy ny mandeha tongotra tiany hitanao hoe mandeha tongotra tahaka an'izao ianao zay manofy satria tsy mba manam-bola ianao ivodianana fanafody vokatra zay narary ny nifinao tsy hitanao kanjo hitanao am'izay mipetra ho kaikinao eo za manao kanjo masina Jesosy zay fa tsy za tsony zay natonga anao nangovotra tomany be satria tsy zakatsika ny heriny fanahy masina ao am' Jesosy zay maha Jesosy mpamorona atsika de rehefa tsy zakatsika eo de mitomany ianao mitomany io ny teneniny hoe aza mitomany fifaheto reko ny fivavahanao reko ny fitarainanao te ilaza aminao neny Jesosy ane zao hoe hoy soratra masina
vao mijery anao fotsiny aho izy a anasoanao azay ka vao teo akaikiny Jesosy fotsiny ianao a de fo izy aza malahelo fa itanilanao ny aho hoe zay fotsiny a de sitrana koa ny areti-nifinao satria anao tsy nanam-bola de misaora ny tompo zany a ho voninahitry Jesosy rehetra zany rehetrarehetra zany de mba mino azy am'izay rehetrarehetra ataonao tsara ihany za moa somary manindry kely ihany foana ny amin'ny fanazavana hoentin'ny dada satria indray le olona miova ny fomba fandrehany azavaiko tsara zany hoe rehefa mahita ny dady ianao a manao akanjo masina na pasteur anareo na hiraka de Jesosy maka endrika zay mba tsy andika atsika ny hoe i dada ve zany ny Jesosy satria minandray tsika manao dikavilana ohatr'izay a hoe lasa manao Jesosy sandoka indray ve zany ao anatin'ny nofony resantsika ao anatin'ny nofony resantsika de amafisina tsara zay hoe maka endriky ny reny mpanompon'Andriamanitra manao akanjo masina reny Jesosy aty amiko misy anankiray dada manao hoe za dada nanofo tamin'ny alatsinainy rehefa teo hoe nakany an-tsena de nahita robe fotsifotsy lava ohatrany hoe robe mare nefa tsy misy voaly a tsy misy ninina fa tsotra kely fa tsara de nisy vehivavy teo akaikiny a de niteneniko hoe hividy an'io za de hoy izy hoe efa lany io fa mampanjaira de nisy lehilahy teo arinany teo de nakarefia fa ny teo ambozonako zany hoe ny épaule niany ny épaule ko ihany ozy izy le vehivavy mitantara no refesiny de tsy niteny izy hoe rovina le robe no vita fa tapitra le nofy a inona ny dikany a za dada de mpiandry a tovovavy a mbola tsy manambady a 13 taona mazava zany tanambady ianao de rehefa tanambady ianao a de mivavaka am' Jesosy ianao hoe le anankiray mbe fahitako zay ve Jesosy mba ho anah sa tsy ho anah de iny a no avaliny ianao le manao robe de mariée a de ianao mihitsy nefa maniry de maniry mafy a ny anambady de hitany Jesosy hoe maniry de maniry mafy ny anambady ianao nefa miteny aminao a ilay mpanjaitra hoe tsisy tsony zay izy teo le vehivavy anankiray hoe tsy misy tsony io fa tsy misy tsony tsisy mbola tsy olo zany zao le olona tokony vadianao ianao koa nge vao 13 taona raha mianatra anao de mianara tsara fa mbola tsy tokony fotoana ny anambadianao zany 13 taona zany araka an'Andriamanitra io a fa tsy araka amin'ny any ny tsika olombelona 15 ans de 16 ans de efa misy miazakazaka ny anambady fa ilay olona lehilahy anankiray indray nandrefy ny épaulenao zao izy zany vao andrefy hoe izany lehilahy mety amin'ity refy ty andrefy anao izy de mbola voitondra n'iny a andrefy n'iny amin'ny lehilahy io ne mahatonga soratra masina teny hoe mba hankino am' Jehova ny lalanao de izy no anatanteraka hankino amin'Andriamanitra izany fitadiavanao vady zany fa izy no taridalana anao moramora hoe itya mitovy pointure aminao ya hotoizako ihany a misaorany Jehova ry fanahyko ary zay rehetra anatiko misaora ny anarany masina nanofy ao dada hoe ny rano mamanay ny antsena ao hividy loaka tany antsena nomeny vola 5000 ariary vaventy sy majinika 1500 ariary de hoy izy tamiko hoe tandremo ny mpangaro paosy a fa be zao ny mpangalatra de lasa ao nakany antsena rehefa tany ao de iny nisy lehilahy iray manaraka iavaorina ka saika nangalary ny ilay 5000 ariary tetỳ tanako fa ilay 1500 ariary kosa nataoko tao anatin'ny bazariko de nihika ao ka lasa nandositra rehefa tonga tery lavitra tery nefa de iny indray misy lehilahy manaraka iavaorina te angalatra ilay vola tetỳ ampelatanako de nitsoka ao rehefa tary lavitra tery ao de iny fa misy ankizilahy manaraka iavaorina angalatra ny vola ka nenjehako izy de rehefa azoko izy de hoy ao taminy hoe iza no naniraka anao de hoy izy hoe mamany de lasanody de rehefa nijery tao anaty bazariko ao de nitombo 2000 ariary ilay vola 1500 ariary teo mariako dada fa mpifanolo-bodirindrina sy havanay io olona nolazainay io ary izao de ankizy 12 taona no manofy izany rehefa mahazo appel inconnu matetika dada sy mamanay de vao omaly sy afaka omaly indray ianao aloha voalohany indrindra de raha metsena ianao a de mitandrima fa be mipangaro paosy
zay le tena dikany nofinao a le misy manenjika satria misy mpangaro-posy ary tena isy ho avo mihitsy a ary efa manara-maso anao isak'izay metseny ianao fa ny faharoa ny heviny avy amin'Andriamanitra dia mampianatra anareo foana fa rehefa chiffre no hitanareo amin'ny nofy io zao hoe 5000 dia io 5000 io a dia 500 io satria ny firana tsy maintsy firana foana izy zany a rehefa chiffre ka ny firanantsika tsy misy an'izany 5000 zany dia 500 zany io dia 500 ampina 0 5000 ampina 0 dia 50000 ampina 0 na 50000 na 5000 io na 50000 io na 500000 io na 5 millions io na 50 millions io na 5 milliards io dia hira 500 daholo zany hira fahadimanjato io hira firana fahadimanjato io milaza hoe mamely mafy le devoly samby sopatra ka teny tokana fotsiny dia malavo azy zany hoe tsy maintsy esana maika dia maika mihitsy ianao a raha va manonofy 5000 ny miakatra io fa mamely aminao le devoly io inona i devoly a mamely anao mafy dia mafy io dia zay le hoe 1500 zay indray a dia 1500 indray a dia firana 150 zay ny firana 150 dia milaza hoe iza niakatra ny tendrombohitra zay madio fo sy mahitsy fo ianao zany maloto fo amin'ny olona io ianao maloto fo a amin'le olona voalaza anarana teo dia tsy maintsy mihavana amin'io ianao ataovy zay fonanao aminy raha misy mampalahelo azy ataovinao mihitsiny zany fa rehefa nitenenina Jesosy zany ianao a amin'le 1500 mbola tsy madio fofoana dia io nazahoanao vola 2000 ariary indray le 200 000 ariary 2000 ariary dia hira 200 io amin'ny hira 200 nefany a misy andininy faharoa na fahatelo izay manao hoe ny hevi-dratsinay a esoronao teneniny ianao zany a hifona amin'io na hiavana amin'io dia ozy ny eritreritra hoe da izy manao ratsy amiko indray zany indray ny fonany aminy dia iny hevi-dratsinao iny a esory ratsy zany tonga aminao idevoly io a dia lasa dala ianao amin'ny zavatra tsy misy dikany nefa azo soroana ya mitoetrany moa ny fiarahantsika eto amin'ny onjam-peno fiotazantsoa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy paster nanonofy za tamin'ny alatsinainy maraina be tamin'ny fahavalon'ny volana febroary 2022 toy izao le nofiko nahita fiara be dehibe anaty embouteillage a dia ny fiara iray hitako a misy iraka ao anatiny miresaka izy ireo fa tsy henoko avy eo indray a nahitany Jesosy nandroka devoly maka endrika ao izy ry dada zany hoe maka endrika dada zany Jesosy misy olona be dehibe manodidina azy dia eo akaiky eo a hitako misy iraka iray mipetraka eo ambony seza nahitany dia ity ndray tsy haiko indray na toy iny ihany ty na mifanaraka amin'izay ihany nahitany fivarotany zokinay indray za eo ambony latabatra hitako ohatrany misy voatabia miaraka amin'ny voniny ao anaty mixeur zany nanantona teo zaho a sady niteny hoe maina ny tendako dia hoy izy dia hoy izy eny misy paster tonono moa ato fa tsy tononoko le paster dia hoy izy paster ihany izay nitsangana teo eo maninona dia namaly za hoe maina ny tendako dia taitra za avy eo izy a inona ry dada ozy ny dikan'izany rehetra zany le iraka ty moa naninona tsara nisy iraka ozy izy a miresaka ozy tao anaty fiara zany ao anatin'le fiara zany zany hoe nahita fiara be aho izy a nahita fiara be dehibe aho izy tao anaty embouteillage dia fiara iray hitako izy misy iraka ao anatiny miresaka izy ireo fa tsy henoko avy eo indray ozy nahitany Jesosy le mandroka devoly teo zany dia maka endrika dada le Jesosy le voatabia avy eo dia misy le voatabia resany any amin'ny fivarotana ianao aloha tsara aloha ny ianao ny esana zay le iraka hitinao miresaka mombanao zany Jesosy hoe zao ny mombanao zao ny mombanao dia misy dirany devoly ianao a matoa manofy an' Jesosy mandroka devoly dia ndany ianao esana aloha hevitry Jesosy manokana iny a fa ianao no mahalala ny antony fa tsy lazaina aminao ny antony fa ianao io zany a le faharoa
mihinana voatabia miaraka mivoniny ao anaty mixeur de jero tsara mihitsy amin'ny bokyny fahasalamana na ny dokotera miteny aminareo fa ny ranona voatabia rano ranony voatabia rehefa mpiretinao de mahasalama be mihitsy na malany eraky ny kopy ary ianao amindray mihinana de mahasalama be anao mihitsy ranona voatabia manta ranona voatabia io pitsirina zay de minana an'izay ianao de hitanao ny fahasalamanao mihatsara miandalana mafinaritra be mihitsy zany ary anisan'ny anko ataon'ny dokotera fa ndraindray mankontsika mieritratra hoe le vonina voatabia ino ny ma tsy mety amin'ny fahasalamana fa raha manta izy araka ny volazan'ny dokotera de tsy maninona misy ny vonina voatabia manta de toy angamba ny famakina nofy farany ty amina ty de efa mamaraparana ihany koa tsika anatin'izany nanofy zanakisoa maramara mainty sy fotsy ny lohany makaty amin'ny lohan'le kisoa zany makaty amin'ny sandry makany amin'ny sandry le olona zany ny tapany amban'le kisoa manaraka ny ratsan-tanana mifikitra mafy tamin'ny tanana ny tanan'ilay kisoa ary tena naharary mafy ilay nofikiriny nakantsy aho de notapahiko ny tanan'ilay kisoa fa za tsy voan'ilay antso ny antsoantso hoe sheria lasa le kisoa de inona dikan'izany maria koa izy fa taletsenkoly talena sekoly anankiray izy ary vao tamin'ny oktobra 2019 no nanokatra izany sekoly izany ery zareo kisoa kely moa zay tsy kisoa be zanaka kisoa zanak'isoa ohatrany vanga mainty zany ianao mpampianatra fa be de be moa ny mpianatra adaladala ny mpianatra safady mpianatra adaladala adinino anga le hiraka vazovazo hoe vovalotona de te anambady ny mpampianatra na evavy nataoko mihitsy izay nazahonazy natahotra zay vonena ny dadaliry mpampianatra mahazo zany dolika be de be ny mpampianatra vavy kotiny mpianatra lahy nareo vehivavy ny tany dolika izy zany marina dolo zany nalana vavy aloha fa ianareo vehivavy de kotiny io mpampianatra io ianao raha matoa zay mpampianatra de jereo tsara mamikotra amin'ny tananao ny tanany zany hoe mahita anao isan'andro mifandray tanana aminao isan'andro ohatrany namana isan'andro io olona impianatra ao anankiray io farany namikotra be nitapahanao mihitsy ny tanana zay vao afaka zany hoe raha tsy sazinao mafy mihitsy io raha tsy sazinao mafy mihitsy io na tsy fantatro naroahanao de zay le tapaka naroahanao de maratra an'io anao azadino fa nofo hoe kisoa ny kisoa manko raha asinao rano potaka eto sy rano madio aleny amin'ny ranom-potaka aleny makany amin'ny ranom-potaka ary nasasanao mafy de mafy tahaka an'iny izy ka madio be de mamonjy ranom-potaka indray izy rehefa avy eo zany mitaratry ny olona vetaveta fiainana ary fijangajangana faratampony zany ny tiavan'io mpianatra io anao rien que ça c'est clair miaraba ny ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy mpiandro tompoko ao amin'ny FPVM anankiray zany ianona no anarako manana namana mpivady ao am-piangonana maty ilay lehilahy de misy nofo voalohany amin'izay zany mifandraika amin'izay hoe nanofy aho hoe nandeha nakany an-trano zareo de gaga ao raha vao niditra ny tranony fa mbola notehiriziny vadiny tao an-tranony ilay vadiny efa maty vao nijery ilay olona efa maty ao de nihetsika izy ary niorirana natory avy eo izy nanantonay amianay de nandroaka de voly ao de vao maika izy velona be de nandendeha de nanjavozavo ohatrany misy mpiandry ohatrany hoe misy mpiandry miara-miasa amiko izany izay ilay nofoko dada za aloha ny teniko amintsika rehetrarehetra mitovitovy am'ty any zay tandremo de tandremo mihitsy ny mitahiry zavatra ny maty rehefa maty izy de meo olona any na meo ny havana any na meo ny mahantra any na inona na tsy fantatro na raha kiraro angambangamba azonao anaovana fa raha kanjo zany hafahafa be mihitsy ny mitahiry an'io fa io zao de manaprofony zany
fa misy zavatra tsy fony vadinao io mihitsy tavela ao an-tranao zay no mahatonga azy miara-matory aminao mety ny akanjomandriny zany mety ny drany zany zay tiany de tsy fantatro na hoe ity ny fandriana fatoriany de mbola terizinao daholo zany de iny anao tsy maintsy manofy ny fiverenany hoe io izy fa velona ary raha nataon'io ba zafady raha nataon'io ba kely ianao nataon'io bisou foana ianao ka nanaiky nataon'io ba kely mihitsy ianao ka nataony hoe je t'aime herinandro aorianan'izay nanao raha ela indrindra de maty tory sy zavany rehetrarehetrarehetra ho anao me olona fa za mitahiry an'io zany hoe tokony teny am'le namany zany ity nanofy ity hoe tory daholo ny zavatra le vadinao sy ny sisa de eo ambany izy mbola nanofy faharoa ihany hoe mikasanao trano izahay tompoko efa misy betsaka ny fitaovana voavidy efa manao asa eo amin'ilay tany foanao nanofy ny zanako hoe vita ny tranonay jerena trano iray no hita teo aloha rehefa nanantona de lasa trano roa nanantona ilay zanako sady nanontany hoe naninona ny sarahana roa ilay trano de namaly izao reniny hoe misy fasana eo akaikin'le trano faharoa de tandre mare de mbola mitokely izy data zafady de nahita vehivavy sy lehilahy mamafirano manodidina ny trano izy avy eo nahita zazavavy kely ry zareo de notrotrony nandora be ilay zazakely ary nandora be ilay zazakely avy eo no sady nitomany be irazy ireo olona namafirano ireo hoe fa mahita andreniny ilay zaza ka izany no mahatonga azy mitomany sy mandora be izay ilay nofony zanako tompoko misaotra dada satria le reniny efa maty mety maty efa maty le reniny le zazakely hitany zao anelanela mananao trano no zany de hoe ny trano voalohany de ny trano faharoa de maninona ny sarahana ampivoan'io tany na nasinao trano io zany de misy faty milevona fasana de io fasan'io io trano io zany mangavy anao mihitsiny aloha makapiandry zay mahalala mihitsiny hoe izany mpiandro mahalala hoe aizahoaizany eto ampivoatrano any eto misy an'ity fa tsy maintsy lavanao mihitsina hatramin'ny ray metatra na mihoatrano izany ary amin'io efitrano io de tsy maintsy mahita taolany maty ao ianao alao tao mihitsiny io fa raha tsy zany de mitomany foatran'io zazakely io daholo nareo menakavy fa sady tsy salama tsy mahavita fianarana tsy mahavita asa fa manangatra anareo ny fisiny io ao an-trano ao ya tingambany faraparany avy aty amin'ny anaty tany SMS moa nandefasany azy ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy dada nofoko hoe nandeha namangy za sy ny vadiko io ary ny piraitam-po amin'ny vadiko tonga teo amin'le trano zay de mbola taraiky tany amin'ny taraiky tany zazavavy kely nandalo de ozy ataovy mazava tsara le mesazanareo rehefa mandefa manjary sahirana na izay mamaky an'le izy ary andraso veriko kely tonga tao amin'le trano zay de mbola taraiky tany zazavavy kely nandalo de ozy ny vadiko hoe dadany io sampana miaraka amintsika io nefa samy tsy fantatro na le zazany natorony na le zaza natorony aza angamba ny tianyteneny eto tonga tao zay de nihinana vary sosoa de ohatrany hoe nitondra sirana laoka tamin'ny taratasy kely ny vadiko de hoe hoano am'izay ny vary vao hoe ihinana zay de lasa lay vadiko nanokatra lamba tamin'ny zorotrano kay misarona lamba tao fotsiny lay faty sady miorirana ohatran'lay pozin'olona matory reny nalailobe vadiko nahita azy de nitomany izy no safosafony ny tarehiny kelikely ny hiratra amin'ny mason'lay maty de ny raha ny vadiko ny antsolony za tsisy ny aino lay olona de niveriny za ozy tonga teo za de gaga ndray nahita fa mitanatana vava lay maty de ozy ny vadiko hoe angalao rano aingana fa velony ity sady natahotra be za no nandeha ny antsolona ndray de avy eo nisy rangaha lehibe ray nitondra ranon-javatra miloko rose ohatrany hoe divay nefa to ohatrany hoe pozina sady nitenin'lay rangaha hoe tsisy velony zany eo sady nataotao anaty posin'lay maty nataotao anaty posin'lay maty de nalahelo be za sady nieritreritra hoe tsy tokony mbola ho faty zany in'olona iny de fa zao no nanaovany azy de maty izy tainy Jesosy data sotra to io aneny lazaiko anareo tao rehefa maty le olona aza mitahiry nininina momba azy tsony
soratra masina mazava tsara hoe tsisy fahatserovana velona tsony rehefa maty izy vita eto amin'ity tany tsisy fa arivo daholo doro daholo zay momba azy fa vita ny aminy ny sary angamba sisa tsy haiko fa io kodorony naturiny io torohevitra aminao doro aingana raha eto Antananarivo anao ka tsy afaka mandoro an'io satria éponge de potipoteo de areo any amin'ny fanaripako solo aingana fa isak'izay matory an'io ianao satria ny arahanao natory tamin'io de tsy maintsy manangatra aminao manakitabanao mampitahotra an'ohatra zany foana io olona io nefa olona efa maty ary fary anao no alainy io ary be de be ny olona zay manofo ohatran'ireny teneniko hoe doro aingana io kodoro io de misy manao hoe andraso rapitso amin'ny maraina dorako fa na arina fa zao fa midimy arivo tozy amantsy azy madamo hatramin'ny fotoana tsy nahalalanao nandika an'io nofo io de narovan'Andriamanitra ianao satria tsy fantatrao zay le hoe androny tsy fahalalana fa rehefa miteny aminao kosa hoe doro aingana io de fantatra le dadarabe le devoly eo ambany eo le devoly anaty kodoro io no miresaka any amin'ny dadarabe hoe de masika antsika zany hoe tratra ny dadarandrena taontsika kenda ho aingana io olona io faty maraina ny andro amin'ny 10 ny antso telefônina ny zanany hoe maty alina mama be de be ny olona maty ny kodoro amin'io mihitsy fa rehefa manofo ratsy anareo ka misy manindry eo am-pandriana na misy manakenda ny kodoro synondana doro daholo fa maty n'io nareo aleo raha tsy manontany de mbola rovan'Andriamanitra eny any ianao fa raha vao niteny ka fantatry le devoly am'izay hoe tratritsika de vonoana io anao raha alina raha tsy manaraka ny tena ohatra misy kely andrina kely an'izy dada hoe tonga tao hony zareo de nihinana vary sosoa de ohatrany hoe nitondra sirana laoka tamin'ny taratasy kely ny vadiko izy de hoe hoanao am'izay ny vary vao hoe ihinana le vadiny zany de lasa le vadiko izy nanokatra n'le lamba tery amin'ny zorotrano izy kay ozy misarona lamba atao fotsiny lay faty sady mirirana ohatra n'lay poziny matory reny ozy le hoe misy sakafo de entin'Andriamanitra hitariana ny saina hoe ao an-tranonao ny fandrinanao ny an-tranonao de tsy maninona raha misakafo na sakafo n'olona mahantra tsy mihinana fa tsy sira azy fa asehon'Andriamanitra nareo fa mahantra efa sahisira fotsiny ny laoka nefa mbola mitahiry an'io kodoro de kendainio am'izay nareo menakavy sady mahantra mbola amboniny mahantra maty anankiray ity koa sary no amaranako ny avy aty amiko satria fa tapitra ny pastor mioka tapitra ihany koa ny tontonjato nanofy aho fa nandeha niaraka taminao dada izahay dekona de avy eo niala vizana isika de niditra tao amin'ny efitrano iray ianao ary nisy dekona izay efa tena satramako aminao vehivavy maromaro niaraka niditra tao de reko ohatrany hoe misy olona tao de nandony izao de niditra de i dada nandrokan'ireo olona tao ireo sady teny hoe mandehana fa tsy ilaiko de nivoaka ry zareo izao gaga sy talanjona no nanontany mora hoe fa misy inona de nisy feonamaly hoe manala zazo mamon'olona de ilay vehivavy farany namaly any dada no sady nivoaka nanao hoe fa izahay angananao inona fa tany be fialan-tanana fotsiny izahay de nivoaka izy de nitomany mafy ianao dada teo ambony fandriana avy eo no fafanao ny ranomasonao no sady nijery ay ianao nanontany hoe ary ny anao mba inona de nandohalika teo amin'ny tapi fotsy izay aho no niteny hoe ianona no anarako izao no andraikitro miangavy eo dada mamelany ny eloko izy ireo de tsy namaly ianao tamika teo de nisy lehilahy iray niditra ohatrany hoe zanaky dada de nitsangana dada no sady nanontany hoe aiza le solomasoko teo fa hijery ireto programa mandritry ny taona ireto no tena nahamaika fa misy anaran'olona notonon'io lehilahy io fa tsy tadidiko fa hoe io lehilahy io sampana iray atao am-piangonana izay tsy lasaiko ihany koa irery ihany no azo antoka irahina hitondra vola sady tsy tia mamon'olona de tapitra le nofy ratsy be zany ratsy be zany fa zao ihany lazaiko anareo tsy tiany Jesosy ny manala zaza io mampalahelo azy io ninona excuse na inona ny eritreretinao hoe zany tany be fialan-tanana fotsiny zany hoe efa mijery anao zany fa mitoejaza de tianao alana
tena anatina dokotera anao na sage femme de zay toetsaina zay fotsiny le misoratra masina ane milaza hoe tsy ny manao ihany fa makasitraka ompo ny makasitraka ompo ary tsy ny makasitraka ompo fa ny mieritreritra fotsiny de fa fahotana ka ianao nanatina dokotera io a de nanontany dokotera hoe ahoana ny fomba nalana anytya ohatrinona ny vola alohako na mbola tsy afaka ary izy de fa mitomany Andriamanitra fa mpamon'olona ianao de mitandrima misisa aleo ara manao fanabeazanay zany zay ngamba fa visaky tata eny ary misaotra antsika rehetra naharitra tamin'izay ora ray mahery teo zay ny amin'ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra ary ampafantarina antsika fa isaky ny zoma alina amin'ny valora tahaka zao no ataotsika ny fandarana ary misy ny famerenana izany sapotsy ariva amin'ny enora izany manoratra isika ateritsika eto amin'ny radio Fiotazantsoa dimy amby zato teboka enina asivony anaranao asivony numéro telefônina inkeo afahantsika mifandray ao anatin'izany rehetrarehetra izany njatondrina andre mampiadana tsy indrina ihany pasteur Miora fa tokony atao mazava tsara lay soratanana mba tsy ambakavaka zay ny tena mety atao saisir toka mety mba tsy ambakavaka be tsika mamaky an'le soratra satria misy soratra tena sarotra vakiny aza atao lava be ihany koa fitinina zay tena essentiel fa point par point raha ny tena mety hoe ty le anina de ty le zao de ty le zao de am'izay mba voafitina tsara le zavatra resana ao anatin'le izy hotsindriky kely ihany keo satria misy fivoarana zany ny fandaram-potoana hito amin'ny onjam-peo mahazatra antsika hatramin'izay de manaraka rojom-bavaka rehefa amin'ny valora alina na izy io ara mety isy fifamadihana kely satria ny rojom-bavaka mety ho lasa amin'ny sivora alina de ny alipitahina vadika amin'ny valora alina fa ny zoma zany aloha de fa spécial ho an'ity fandaharany dada ity zany hoe ny miteny amin'ny nofy Andriamanitra isaky ny zoma mazava ho azy fa tsy misy zany aloha ny fandarana izana mihitsy zany tsy isy mihitsy na ny alipitahina na ny rojom-bavaka satria miankina amin'ny alavan'ny fandarana zay ho ataotsika eto no mahatonga anay miteny an'izay zavatra izay raha tokony no vitsivitsy zay fa efa mandany eo amin'ny ora ray sahady tsika ao anatin'le izy de tsara ihany keo mampafantatra pasteur Miora Natasa Miranto Rajonar Maefa fa misy an'ilay zanam-pandarana kely nampidirina mialohan'ity fandarana dada ity zay endrika tononkalo izy io rahalahy aina avy any amin'ny 67 hectare eny moa no manao anazy avy any amin'ny FVM 67 de ny lohatenin'izy io hoe bitsiky ny fanahy zay no lohateniny io karazana tononkalo kely io de ao anatin'izay zany ianao sady mba mianoka tsara ianao anatin'le tononkalo miandry an'ilay fandarany dada rehefa avy eo de inona fa afinaritra be mihitsy ny fiarahana ao anatin'izay Natasa Miranto izay no mamarana ny fandarantsika androany raha ohatra moa zany tena be de be no voarainay ohatra hoe ao anatin'ny herinandro pasteur Miora sy Ralanjato mety anomboka itobaka am'izay mety ho zaraina roa ao anatin'ny fandarana zany hoe amin'ny fandarana manaraka fa rehefa tena tsy voalaza ao anatin'izay rehefa hoe misy limite rehefa mandefitsika hoe efa tsy afaka novakina tsony ray de am'izay tsy malahelo fa rehefa tena tsy voavaky ao anatin'izay nefa ny any de miverina foana zay any amin'le fanazavana hoe efa ho anao manokana mihitsy le izy de ny tsara manantona andray aman-drenitsika teo zay fa de sova mandry daholo mangatana ny daditsika amarana zany ambavaka satria am'izao alina izao ihany keo moa de mba sady solony rojom-bavaka sy ny alipitahina ity ataony dada ity vavaka sika ry misaotra Jesosy fa voalaza teto zay izy tena sitraky ny fonao ho an'ny olona tsirairay avy tena tian'ny olona tsirairay avy ianao tanoro lalana ny tsirairay avy ianao tananatra ny olona tsirairay avy ianao ary malahelo mihitsy ianao raha tsy miaino an'izany fananaran'izany zay soratra masina manko Jesosy de milaza hoe arao ny teniko de ho velona ianao zay manaraka ny teniny Jehovahandriamanitra zany de ho velona fa ny tsy manaraka sy ny miny tsy miaino zany anatra ataon'ny tompo zany de fa namany fohy andro ary de namany anjenjena na amin'ny asa mandrarahany zany na mitokantranony ka de misaotra anao zay nandamina an'izany atory zay Jesosy mangataka ny fananao masina zay mba samy teny aminay tsirairay avy
te hiteny fony ianao dia mitenena Jehovah fa miaino mpanomponao. Mpanomponao ne zay manaraka zay sitraponao ary zany mahafaly ianao. Dia volo kosa mpangalatra vavaka tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompony hery sy ny fahefana. Tsy anakery tsy anapahefana ho an'izay tena mino tokoa fa miteny aminao minofy ianao Andriamanitra. Ary dia mba ho tsapany tokoa fa tena ay ao tokantrano tokoa isan'andro isa-tokantrano Andriamanitra. Ary io no nahatonga azy teny hoe raha ty ahy ianareo dia tandrina ny teniko ary dia onona ao aminareo mahafaly anay Jesosy no mandren'izay androany. Dia mba tena onona tokoa aminay ianao tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka sakaiza araka ny tena hoe tsy ataoko hoe mpanompontsononareo fa toko sakaiza. Ary dia ifampiresaka ifampidinika araka ny tena viary ifandahatra isika. Izany Jesosy mba fandirinay mba samy ahita fiadanana sy lalam-baovao daholo zay rehetrarehetra manaiky ianao. Sotra Jesosy dia anana toromasom-piadanana an'izay ifo maraina indray rapitso maraina ho voninahitry ny anaranao ny angatahako izany. Amen. Soavamandry daholo tsika tompoko tsara ny manamarika ty mpamaranana rapitso 13 volana febroary fionambeny mpiandry izay manomboka amin'ny valora. Misy koa ny fivarotana ny DVD izay afatra tamin'ny 2020 tamin'ny 20 alina zany hoe afatra ny taona 224 5,000 ariary. Hoantsika ao any amin'ny faritra dia mba mitondra volontsika satria vitsivitsy ihany natota dia mba amin'io tsika ny manararoatra ho amin'izany. Soavamandry daholo tompoko. Eny ary zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ty mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo tompoko. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko eo ampandrina. Joba 7:4 sy ny 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Tada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Ilay bitsiky ny fanana. Fanekepinoana. Andriamanitra na io masoandro io ihany dia fa ampinoko anao ka tsy ilaiko ny anontany ny antonantony fiainako sy ny fivelatra itsarozy nipohitra tetsy anjaridainako na ny maraina dia fa santatriny akanto ny endrikao ka tsy ilaiko ny amantatra ny antonantony tsy tarany sy ny anipofom-beromanitra fa avy aminao ny atsara. Andriamanitra na retsy to mandavanala dia ampiko inoko anao ka tsy ilaiko ny ahalala fa amiko misy ianao. Efa misy, tena misy, efa misy. Saingindrisy fa ny sasany tsy mino nefa ianao tsy manadino fa za mino tsy miambatra fizay mino tsy nahita no inoko koa fa sambatra.